Falmeravantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tanaty eto amin'ny TVM amin'ny ity hariva ity ankasitrahana isika rehetra hiaraka anay ato anatin'ny fandarana hatramin'ny farany. Anio isika dia hiresaka ranoray mahakasika ny toe-karena sy ny tontolo iainana. Hiresaka isika mahakasika ny fitsitsiana izay mety ampiena ny vola mivoaka ny aminao misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana ary hiteraka vokatsoa amin'ny fiainantsika rehetra eto amin'ny firenena izany rehefa avy eo. Fietsika tsotra, tena tsotra sady mora atao ampiarina ao an-tokantrano ireto hoentina amintsika atao anatin'ny fanadihadiana voalohany ireto. Isan'ny horesahana ao anatin'izany ny mahakasika ny fitsitsinan'ny rano, ny fitsitsinan'ny jiro, ny tokony ampihenana ny fandehanantsika fiara. Isan'ny fietsika tsotra no hiresantsika atao anatin'ny fanadihadiana kanefa ny inona fa hiteraka vokatsoa ho anao sy ny taranakao ary izy fiantraikany ihany koa amin'ny vola mivoaka any am-posinao. I Prospera Tsialona izy no ampiseho antsika ny fomba fiainany ao anatin'izany fitsitsiana sy ny fanajana ny tontolo iainana izany. Fanadihadiana. Miarabantsika ny resaka fitsitsina amin'ny ankapobeny moa no resahantsika dia iny le resahan'ny teny baiko hoe resaka durabilité. Inona zany zavatra ataontsika hoe mety tsy haharitra raha tsy tsitsiana dia iny ngamba ny zavatra vitsivitsy no jerentsika androany le izy atomboko amin'ny hoe fiainana andavanandro moa zany no resahako eto hoe vao maraina vao mifoha moa mazava ho azy ny zavatra atao voalohany dia mpiasa rano, borosy nify, manao dosy, ngamba sokafantsika aloha ny rano zava-dehibe. Tsika dia amin'ny tany misy masoandro dikan'izay ny fampiasana jiro zany azotsika tsitsiana aloha na vao maraina ke na vao maraina ny andro vao ataontsika hoe amin'ny 9 maraina dia efa betsaka amin'ny masoandro fakasokafana varavarankely miditra ny rivotra mba mihena zany zay amin'ny fampiasantsika mety hoe ventilateur na ataontsika hoe air conditioning arakaraka ny zavatra ampiasaintsika tsirairay any an-tokantrano any. Mazava ho azy ny fampiasana rano nisan'ny zava-dehibe indrindra satria io no ampiasaintsika matetika manomboka aty amin'ny maraina ohatra hoe avy amin'ny sakafo maraina dia misy an'ilay borosy nify eo zany aloha deja dia efa zavatra ray tokony ho jerentsika. Ny rano zava-dehibe izy eo amin'ny fiainantsika andavanandro, io ny sotrointsika, io no andrahoantsika sakafo, io ny sasahantsika, anasahantsika ny rehetrarehetra. Nefa izy io tsy mety lany izy io hitantsika mazava ho azy rehefa simba ny ala miena ny orana dia mazava azy tsisy rano vaovao tonga ntsony zany hitantsika vao vetivety teto Antananarivo nisy olana antsika tamin'ny resaka rano tsy fahampin-drano ka zay zany tsika tsirairay any andavanandro any tokantrano mety hitenitsika hoe zahary vera manao dia mety hisy vokany ao amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Misy vokany io satria raha samy manao tsika tsirairay dia misy vokany ngezabe le izy. Maraina ohatra raisiko inona ny ataontsika amin'ny voalohany rehefa avy misakafo tsika dia miborosy nify. Miborosy nify zany tsy voatery anefa le rano dia avela eo. Zavatra azotsika atao efatra minitra, 3 minitra na 4 minitra zany tsy voatery alefantsika ny rano, misy fomba roa ny azotsika atao na lemana fotsiny le izy dia miborosy nify tsika dia efa mikopana na dia ny mbola kely ny tsara kokoa amin'ny ankizy kely satria ny ankizy kely mandefa rano be foana raha vao sokafany dia sady kilalao le izy ho anazy. Ny zavatra azo ataontsika zany dia mampiasa vera dikazay asaintsika rano kely le vera dia ty ihany sady borosentsika nify dikazay ty afaka andemako an'le izy telo minitra na 4 minitra dia mazava ho azy ty ihany mikopanatsika. Avela isika hoe resaka tsika ny resaka fandrona mazava ho azy zao moa ny andro mbola mafana fa rehefa mangatsika ny andro dia voasaroka tsika ampiasa nytony atao hoe baignoire. Reo zany isan'ny zavatra mandany rano be indrindra zavatra tsara kokoa atao dia mazava ho azy mampiasa dosy dia inona ny atao mikopana milena zany dia mihosotra savony dia sady amin'ny fotoana mihosotra savony zava-dehibe hidina ny rano
dia misy savony sady mazava ho azy eo le mahandro tena mahandro hoe diovina ny tokony ho diovina rehetra dia alefa indray le rano mba hahafahantsika mampiasa an'ireny servieta reny amin'ny andro maromaro satria raha ohatra ka tahirizitsika ao an-trano ilay izy mety hisy fofona dia mety ny zavatra ataontsika hoe efa mamofona ty fa hosoloako hafa rehefa avy nampiasaina zany izy dia atao any ivelany zay fanaovana azy any ivelany zay ahafahantsika mampiasa azy amin'ny andro maromaro kokoa dia dikan'izay ahafahantsika mitsitsy eo amin'ny fampiasana ny rano amin'ny ankapobeny iverina aty ambadika atsika iresaka zavatra hafa ny anao moa zany efa vita ny fandroana zay apetitra lobaka angamba dia iresaka atsika amin'ny hoe mandeha miasa avy eo satria zay ny ataontsika mandeha mianatra ny mpianatra mandeha miasa ny tokony asa na ny vehivavy mikarakara tokantrano ara mba manao metimety satria mandeha mivoaka mividy sakafo manatitra mpianatra manao zavatra tokony ho karakaraina amin'ny andavanandro rehefa mandeha miasa atsika dia betsaka zavatra ampiasaintsika tiako tenenina zany eo amin'ny matetika ny toeram-piasana ny toeram-pianarana tsy voatery eo amin'ilay toerana honenanao dia zavatra tokony ataontsika zany tokony raha ohatra ka azo atao raha ohatra andeha amin'ny toerana atsika misy fitateram-bahoaka tsara kokoa ny mandray fitateram-bahoaka ny fampiasantsika fiaratsika raha ohatra ka tena ilaina zany dia azo atao ihany koa fa misy ataontsika hoe fihetsika vitsivitsy zany mety afaka atao mba hampienana ny solika lany le carburant zany zay fampienana solika zay mazava ho azy miteraka fitsitsina eo amin'ny vola avoakatsika ividianana solika zany inona ohatra ny zavatra azotsika atao amin'izay resaka fitsitsina zay hoe mampiena voalohany indrindra rehefa vao miditra atsika mbola betsaka ny olona manana ny ataontsika hoe fahazarana mamana fiara hoe velomiko le fiara velako 10 minitra na mety mihoatra raha manao zavatra hafa aloha mba hahafahana tsara fantatro fa amin'izao fotoana zao zany ny fiara efa ataontsika hoe misy teknôlôjia mba manamora ny fiakaran'ny lasantsy na ny gazoal ao anatiny mba manamora an'izay fiasan'izay zany mba tsy tadiavana an'le fanafanana antsony iny dikan'izay zany tsy dia tsara iny satria sady mandany vola ao atsika le izy no miteraka gaz carbonika ho an'ny rivotra iainantsika sy ny tontolo iainana amin'ny ankapo satria tsy voatery melona jiro foana atsika eo foana ho sady tsara le zao ny tontolo iainana satria eo jiro velomitsika io ny eto amintsika mbola solika daholo ny hodinany resaka jiro zany fa tsy mbola resaka hoe masoandro na ataontsika hoe rivotra dikan'izay tsara ho tsitsitsika le izy faharoa manaraka an'izay lafo ny vidin-jiro eto amintsika zany raha ohatra hoe ampitahaina na amin'ny firenena manodidina eto dia isan'ny mbola isan'ny lafo indrindra ny eto amintsika ka zay ny mahatsara an'izay mety hitenitsika hoe inona ary ny azo atao nena ankoatrany hoe vonoana ny jiro dia ny resaka fahita lavitra tsika maty zatra hoe alefa ny fahita lavitra mety hitenitsika io ve dia jiro kely ny lany tsy zay le izy fa le kely erikerika mahatondra drano izy fiteniny razambetsika tsika gasy any miteny an'izay le kely majinijinika be da be reny zany fa mitampotra zay le manome tondra drano dikan'izay na tokony atao rehefa tsy ao an-trano tsika na hivoaka atsika mba tsy asimba ny materiel atsika raha ohatra hoe misy kotrobaratra misy varatra na ohatran'izay dia ny tsara indrindra raha ohatra tsika mampiasa ralonge dia piana le ralonge tsisy courant mandalo mihitsy zany makany amin'ny fahita lavitra ny makany amin'ny tsy haiko lecteur isan-karazany DVD CD mety ampiasaintsika na tsoahana mihitsy le izy zay koa ny azo atao tsoahana satria na io chargeur ohatra hoe chargeur na telefona fotsiny tenenitsika atsatotsika io na tsisy telefona raha ty amin'ny farany misy courant laniny ihany mazava ho azy kely le izy fa raha manatsatoka chargeur folo anao tsisy telefona any amin'ny farany mety efa mitovy amin'ny tena micharge telefona roa ihany kampo zany dia zay naovantsika hoe reny fihetsika majinijinika reny zany ezahantsika amin'ny fiainana andavanandro atao mba hitsitsina n'izay resaka mazava ho azy ny ataontsika hoe herinaratra na solika na rano mety ilaintsika ao any andavanandro zay mba ho an'ny zanaka manjavitsika
fampiatranonay tato anatin'ny tolotra sy tenady manaraka kosa indray André Matou, Jérémio, Andrianaivo. Isan'ny tena nahavarinanay tao anatin'ny tokantranony ny fomba itsitsiny izy ireo ny rano sy ny jiro ary rehefa lasa tena fahazarana izy menakavy mihitsy izany fitsitsiana izany. Any somary ambanivohitra zany hoe miala lavitra kely ny renivohitra eto Antananarivo no misy ny tokantrano izy ireo. Tsy dia tena hoe olona sahirana amin'ny fahazoana rano izy ireo satria sady mampiasa ny rano ny jirama no mampiasa ny rano ny lavadrano ihany koa kanefa dia tsitsina ny rano ao anatin'izany tokantrano izany. Itoraka izany ihany koa ny fomba itsitsina ny jiro ao anatin'izany tokantrano izany. Andeha raha tsika ty fanadihadiana ty Raim-pianakaviana iray ety Alasora no mampandroso ny ekipan'ny tolotra sy tinady. Sady mampiasa ny rano ny jirama izy ireo no mampiasa lavadrano. Manana politika itsitsina ny rano i Jérémio Randrianaivo ary te izany amin'izany ny ankohonany. Ny ety Alasora moa zany sarosarotra amin'ny rano satria avy toerana be. Tsika ngamba mety minimum 100 mètres ny niveauan'ny tanimbary. Dia tsy maintsy manangona rano ohatr'izao zany tsika ty zany misy cubana 1000 litres zao. Dia amin'ny alina moa no ambonimbony ny pression ny rano. Dia amin'ny alina no manangona rano. Dia ny rano miasa ato zany ny anankiray tonga dia direct ary amin'ny lakozia any ambony. Zany hoe hosotroana zany. Dia ny anankiray misy midina ato ambany zany eo amin'ilay anasana lamba raha tsisy orana. Fa manao système ana gouttière zany zay aty ambony. Dia misy miraraka ato ilay rano rehefa avy ny orana. Dia angonina ato ilay izy rehefa avy ny orana zany misy napetaka moa tsisy orana moa zao dia tsy apetaka ilay raccourci. Dia rano avy any tafitrano zany no anisan'ny anasana lamba mba tsy ho lany be ilay rano madio zany ilay rano fisotro madio. Dia ny avao amin'ny dosy ato ambony indray zany ho hitantsika eo moa avy eo ny rano avy androna zany iny le misy savony iny zany no tatazana koa anasana tômôbila sy anasana carreau. Ie. Dia farany moa zany eo amin'ny andrana voninkazo moa zany tsy maintsy rano tsisy menaka sy savony. Zay ngamba ny fipetrapetraky ny eo amin'ny lafiny fitsitsina amin'ny rano zany. Dia ato ambany ato misy nataonay ato ambany trano ato amin'ny lavaka ato moa izy zany misy lavadrano. Efa voatototra moa izy nisy an'ilay tohatra dia misintona koa zany zay amin'ilay rano iny rehefa tapaka ny rano ho an'ilay fanasana trano indrindra sy lamba. Fa tsy azo sotroina aloha zany ilay izy mbola tsy manana nettoyant zay produit chimique anadiovana anazy io sotroina fa rehefa tena sanatria tsisy rano zany dia matsaka misy patsaka maka rano any amin'ny pompe mihitsy rehefa tena tapaka ny rano. Fandrona koa amin'izao fotoana zany zay zany tsy mampanao bain zanakay zany fa dosy no atao zany. Rehefa mandro koa zany dia tsy tonga dia manary rano fa manangona rano amin'ny seau. Manangona rano amin'ny seau dia le rano azo atao amin'ny seau iny zany no tovozana. Zay rehefa mandro fa raha vao tonga ianao zany dia le mipodana fotsiny le rano dia manary be dia be amin'iny. Momba ny fampiasana jiro ihany koa misy ny torohevitra ireto entina hitsitsiana. Reto izy zany zao reto le rechargeable moa zany amin'ny tandro zany izy chargenao ohatr'izao foana aloha. Dia amin'ny alina mba tsy andaniana be dia iny no ampiasaina amin'ny alina. Ny jiro moa amin'izao dia mampikaikaika ny vahoaka malagasy satria tsy fantatra ny antony fa misy an'ilay raha voatratra an'ilay deuxième tranche ianao zany dia mavesabesatra ilay izy dia mba ohatrany hoe azotoy torohevitra tsotsotra zany nanjirama rehefa sensibiliser hoe tsy dia tsara mampiasa an'ilay ampoule résistance zany fa le LED zay daholo moa zany ny novena ampoule LED daholo zany ny ato na le tube atony ara zany sady rechargeable ny LED le izy
mazava be nefa hitanao mihitsy zany eo amin'ny tonga amin'ny farany volana rehefa tonga ny facture fa mba atonontonony zany ny vidiny dia amin'ny atoandro zany tena fahadiana mihitsy le mampirehitra jiro amin'ny efitra chargeur anakoa anankiray indraindray rehefa tsy micharge téléphone intsony dia mbola atsatotsika eo ihany le chargeur zay moa zany nazavain'ny mpivarotra n'ireny chargeur reny hoe sady manimba an'le chargeur na téléphone le izy nefa misy résistance sa ina le bobine koa ao anatiny ao zay lasa misy circuit libre zany ao anatiny. dia ireny ny fihetsika tsotra amina resaka fitsitsina amin'ny fampiasana ny jiro, fampiasana ny rano ny tokony ampianatsika ny fandehanana amin'ny fiarakodia. Fihetsika tena tsotra izy ireny mety teny anareo ny tokantrano any hoe zay miborosy nify mandritra ny 2 minitra eo fotsiny ve kanefa ny tokony hotsapatsika fa raha 2 minitra isika no miborosy nify ka intelo isan'andro no manao izany dia efa 3 minitra isan'andro zany ary ampitomboy 5 sy 300 andro izay dia ataovy ny total zay rehetra izay fa tena betsaka mihitsy ny rano very fotsiny ary vidinao lafo nefa ny reny rano ireny ary izay vola lafo be alohan'ny izay nefa afaka hividiananao zavatra fa raha ohatra ianao sy ny ankohonanao ka mahay mitsitsy izay rano izay na ny jiro eo ihany koa ny fandehanana fiara amin'ny alalan'ny fitsitsina ny solika maro samihafa. Makasika izay fitsitsina izay indrindra dia asa aloha nareo raha mahatsikaritra fa matetika dia ireo izay efa tena manambola no mitsitsy indrindra moa zany fa reola hoe nanambola no ny ezaka izay natao teo amin'ny fiainany no nahazo ny vola marary azy ny vola azo iny ka dia tsy maintsy mitsitsy izy ao atokantrano dia hanentanantsika rehetra ihany koa ny makasika izay fitsitsina izay. Zanam-pandarana farany rahantsika mity an'io ity dia andeha ho any ivelany isika ry zareo any Eropa any dia efa tena lasa lavitra mihitsy amin'ny fanentanana ny olona hiary ny tontolo iainana. Raha ny mahazatra dia atao amin'ny alalan'ny fanazaziana ho an'ireo olona izay tsy manaja ny lalàna sy fifampitondrana maro samihafa izay apetraka eny anivon'ny fiarahamonina ho an'ny zareo any Eropa any kosa indray dia atao amin'ny alalan'ny kilalao sy ny fialamboly hifanentanana ny olona hiaro sy hikajy ny tontolo iainana ary tena mahomby dia mahomby tokoa izany paikady noraisiny zareo izany. Andeha ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Tsy mora amin'ny olona maro ny manaja ny fifampitondrana isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina. Ankehitriny mampiatra paikady vaovao ry zareo Eropeana antsoina hoe gamification. Atao amin'ny alalan'ny lalao sy ny fialamboly ny fanentanana ny olona iova. Tany Eropa no nitsiriny ity paikady ity ary manam-pahaizana amin'ny varotra sy ny serasera no namorona azy. Tany Suède no nanandramana azy voalohany. Isintomana ny olona tsy hampiasa tohatra mandeha amin'ny courant na escalator dia natao miendrika piano ny tohatra. Nandaitra ilay hevitra. Mihoatra kely mandritra ny segondra vitsivitsy aloha ny mpandeha dia misafidy ilay totohatra andehanana tongotra ihany. Mihoatra ny 920 isan-jaton'ny olona nandalo teto no nisafidy ny andeha tongotra amin'ny alalan'ilay totohatra piano. Eto indray radar mijery ny hafainganany mpandeha an'ireo fiara-mandalo. Tsy mijery ny mpandeha mafy ilay radar fa maka sary ireo izay manaja ny hafainganam-pandeha takiny. Andro vitsivitsy aty aoriana dia mahazo fanomezana noho ny fahaizana mitondra fiara ilay mpamily. Mahomby ihany koa ilay paikady satria ny 920 isan-jato ny fandehanana mafy tamin'ity lalana ity. Arak'izay ambaran'ireo manam-pahaizana fa ny any anaty ati-doha mihitsy no kitihana rehefa hanova olona amin'ity système de gamification ity. Lalao hafa kosa indray ity. Entanina ny olona ametraka amin'ny toerana iray ny tavoahangy, ny kaneta sy ny fitaovana avy amin'ny plastika maro samihafa. Izay manatitra izany ato amin'ity milina ity dia afaka milalao amin'ny jackpot ary mety ahazona loka. Avez gagné. Et ben voilà. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre des bons de réduction ou des cadeaux, ou le fait de planter un arbre en Amazonie pour Pur Projet. Je vais faire un don. Voilà.
Bravo. Ampiasaina ny gamification ihany koa ny fanentanana ny olona hiady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Alexis zao bisikleta foana isan'andro no ampiasainy. Sady fanatanjahantena izany ho azy no kilalao ahazoana loka. Isaky ny mandeha manko izy dia mahazo isa, ka rehefa mahazo isa maro dia entina angalana loka. Ato amin'ity site internet ity no anisana ny isa azon'ireo mpitondra bisikleta. Tanjon'izy ireo ny ampihena ny fandefasana ny carbone. Noho izany, entanina ny olona tsy hitondra na andeha fiara fa ampiasa bisikleta. Mba hampiova ny olona dia omena valisoa izy ireo. Efa olona 5 alina mahery izao no mpikambana, isan'izany i Alexis. Ny anentanana ny olona hikajy ny tontolo iainana moa no tanjona ao anatin'ny paikady gamification. Tapitra ny fandarana tolotra sinaty tamin'ity an'ity inona favoraitsika rehetra niafatra tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity ny amin'ny hoe tokony itsitsina mba hikajitsika ny tontolo iainana mba ho avy ny taranaka faramandimby. Amin'ny herinana mito izao dia zanam-pandarana hafa indray fanadindiana mahafinaritra hafa indray no entinay ho anareo mpijery ny televiziona malagasy mametraka ny veloma mandrapiona mandrapitafo ho amin'ny herinana mito izao indray ary.